Nano hevitra manoloana ny vaovao mihely amin'izao fotoana izao mahakasika ny fandravana ny antenimieram-pirenena na ny fanoloana ireo mpikambana ao anatin'ny boromaritry ny antenimieram-pirenena ny solombavam-bahoaka Rajirson Antoine Androany ka nambara nandritra izany fa tahaka ny tranga misy amin'izao fotoana izao no lasa misy antokona solombavam-bahoaka manangana vovonana na fikambanana mijoro anohana ny fitondrana ka manao ny fanjakana ho lasa sovaly tafiditra ao anatin'izany noho izy ny vovonana fiavaozany Madagasikara na ny VFM izay ivondronana ireo solombavam-bahoaka nampahafantarina omaly tahaka ny zava-nisy nandritra ny fitondrana teo aloha ihany. Lasa fitaovana entina hijapiana ireo izay tsy manana foto-kevitra politika mantsy ny fitondram-panjakana any ka tsy misy ny tena fitiavan-tanindrazana sy ny fiarovana ny tontolo-vahoaka raha ny fanazavany. Mahakasika ny ataoko hoe antenimieram-pirenena ihany koa ngamba dia ny hoe resaka betsaka amin'izao fotoana izao hoe mandeha ny resaka hoe oravana ny antenimieram-pirenena, mandeha ihany koa ny resaka hoe isolo ny président ny antenimieram-pirenena sy membre de bureau rehetrarehetra ny anangamba ny tiako resahana fotsiny ary isan'ny zavatra mampalahelo dia ny hoe rehefa mitranga ireny zavatra rehetrarehetra ireny dia hitatsika ary hita mivaingana ilay izy hoe mileo misy karazana solombavam-bahoaka olom-pirenena na solombavam-bahoaka teo aloha amin'izao fotoana izao mivondrona indray manangana ataontsika hoe vovonana manangana plateforme manangana association manangana zao ireny olona ireny nefa matetika dia zary hitatsika ohatrany tamin'ny fitondrana teo aloha ny ady mafy ny sikiponitra mihitsy nanao ny aintsy ho zavatra niaro an'iny fanjakana teo aloha iny ary tao anatin'ireny grève ireny dia tena hoe niezaka sy nitady ny fomba rehetra namonoana an'ireny hetsy-bahoaka izay natongavana ao anatin'izao fanjakana izao indro tonga izao fanjakana izao dia reo ihany zareo miaro indray an'izao fanjakana izao miady mafy amin'ny sikiponitra mihitsy indray ary tsy tafapetraka intsony ilay ataontsika hoe etika politika tsy tafapetraka intsony ilay ataontsika hoe misy ataontsika hoe ideolojia misy zavatra arovana apetraka ho an'ny tany sy firenena hampandrosoana n'ilay firenena mba arovana ho hatramin'ny farany motombotsoa an'ilay vahoaka tsy hita taratra tsony izay zavatra rehetrarehetra zay fa lasa ohatrany hoe ataontsika hoe zay tonga eo dia tangenana misy miteny mihitsy moa tsisy mitangina soavaly maty ka zany teneniko hoe tsy soavaly le firenena tsy soavaly le fanjakana fa ity firenentsika ity dia ataontsika hoe fitantanana hoentina ampanjakana ny rariny sy nintsina hoentina ampandrosoana mipiray tanindrazana misy foto-kevitra tokony hoentinao ao anatin'izany ary arovanao hijoroanao tanteraka mihitsy mba tanteraka ny fiovana sy ny fampandrosoana izay kasainao tianao hoentina eto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy izay atonga eo no hotangenanao dia ho arahanao fa izay tsy tonga eo dia ho arinao dia avelanao any tsisy foto-kevitra hijoroanao tsony zany fa hivadibadika ara-politika ianao hanova-palitao amin'ny lalana rehetrarehetra dia rodana ilay firenena satria izany no antsoina hoe nomadisme politika fifindrana manaraka ny tombotsoa izany hoe izay misy tombotsoa no alehanao zany ny dikan'izay dia any amin'izay mandeha no misy tombotsoa anao dia lasa miazakazaka makany ianao dia ilay firenena sy vahoaka malagasy tsy ho rarahinao tsony ao anatin'izay fa ilay tombotsoanao manokana no hoeritreretinao ho zava-dehibe. Nanamafy ihany koa ny solombavam-bahoaka Rajirson Antoine Androany fa tsy manana orana amin'ny resaka fandravana ny antenimieram-pirenena ny tenany fa izay tapaky ny rehetra mandritra ny fitoanan-doam-pirenena no irosonina etsikirana nefa dia misy lalana tokony amin'ny mipetraka amin'ny fandrafetana sy ny fanatanterana izany amin'ny malapa ny demokrasia ny antenimieram-pirenena izay misy olo-tena ny vahoaka ny fotony tokony ho fantarina mazava ao anatin'izany ny demokrasia tia napetraka aorian'ny fandravana ny antenimieram-pirenena hoy ity solombavam-bahoaka voafito amin'ny distrika Anarivon'ny Mamy ity. Ao anatin'izany mitsilo daholo ny hevitra rehetrarehetra nanambara ny tanora hoe tokony horavaina ny antenimieram-pirenena na ilay ataontsika hoe assemblée nationale tsika efa nametraka foana hoe itsika tena tsy manana olana mihitsy ao anatin'izany rehetrarehetra izany fa izay tapaka amin'ny be sy maro ary heny rehetra dia hirosona fa izay no tsapany rehetra fa ampandroso amin'ny firenena nefa kosa aoko tsapantsika fa ao anatin'izay dia misy zavatra tokony ho hajaina ihany koa satria ny ty assemblée nationale ty manko zany ataontsika hoe mireflete an'ilay antsoina hoe demokrasia na ilay ataontsika hoe lapan'ny demokrasia ataonivon'ny antenimieram-pirenena
démocratie représentative moa zany nilazana anazy zany hoe misy olo tena isaka ny distrika misy olo tena ny olona rehetrarehetra avy any ary mireprésente anazy aty rehefa avy eo rehefa metraka indray zany tsika rehefa avy eo solon'ilay anteny miram-pirenena dia mila fatarina hoe démocratie takany ahoana indray lay hoentsika mety ho représentative ve lay hoentitsika sa hoe mety ho démocratie libérale ve ka afaka miteny daholo ny olo-pirenena rehetrarehetra sa hoe mety ho démocratie directe ve ka tonga dia hoe avy hatrany tsika dia hiazakazaka makany amin'ny référendum na zavatra oatra zany ho tsapaina lay hevitry ny olona amin'ny zavatra atao rehetrarehetra zany zavatra zany mila apetraka mazava ihany koa hoe inona lay démocratie tsika hoentina ao anatin'ilay izy aoriana ny fandravana an'ity anteny miram-pirenena izay ataontsika hoe misy ny démocratie représentative amin'ny solotena ny olo-pirenena tsirairay avy isaka ny distrika an'izay mila apetraka mazava ihany koa zany zay erisona maka ao anatin'ilay satria ny fanjakana mafanjakana républicaine ny fanjakana républicaine dia misy rafitra rano ao anatin'izay dia isan'izay ty anteny miram-pirenena ty ny mety sakana aloha makasika ny raha filopirenena teo aloha Andrelina Rajoelina ny mety sakana makasika an'izay aloha dia samy mametra-panontaniana itsika satria samy nahita an'ireny ataontsika hoe fanambarana mezinezina nataon'ny Cour des comptes ireny makasika ny resaka corruption amitsika nahita ihany koa ny trangana détournement izay mandeha etsy aloha tahaka ny ministère fanabeazana sy ny sisa dia ny hoe no mety ho sakana tsy fantatritsika fa tiako tenena amintsika fotsiny dia hoe misy rafitra tena maty eto Madagasikara tahaka ny resaka haute cour de justice io iarovana an'ireo olo-mpanjakana ambony nahita daholo tsika tamina resaka kolokolo tamina ministère nahita daholo tsika tamina resaka détournement na fonds public sy ny zavatra oatra zany tsy ary mbola nisy nivoaka teto anivon'ny assemblée nationale reny satria araka ny lalàna manakely dia mila nylay ataontsika hoe validation en totalen'ny solo-mavamboaka eto anivon'ny anteny miram-pirenena zay vao afaka enjehany reny olo-mpanjakana ambony reny tahaka amin'ny ministre sy ny filoham-pirenena prime ministre sy ny sisa dia amiko tena hoe ilay rafitra mihitsy maty ary mila ravana tanteraka io haute cour de justice io ao anatin'izany satria tsy hita zay toerany io ao lasa fiarovana ny olo-mpanjakana ambony fotsiny ary mampanjaka ny kolokolo sy ny corruption eto amin'ny tany sy firenena ary mamevana ihany koa andreo olona mahazo fahefana hanao ratsy satria voaro izy ao anatin'izany zavatra zany azo ravana ve izy io satria ao anaty constitution tsika nge zao ataontsika hoe mbola ao anaty constitution tsika zao fa irosy miandalana makany amin'ilay ataontsika hoe transition tsika moa miteny ny fitondram-panjakana tsy ao anaty transition tsika fa tena marina efa ao anaty transition tsika ary tsika ao anatin'izay tokony amolavola n'ilay rafitra vaovao hitantanana firenena dia za tena mametraka sosikevitra mihitsy hoe aleo tena hoe ny tribunal de première instance ny tsara an'ireny olona ambony reny na ny solom-bavam-bahoaka io na ny ministre io na ny filoham-pirenena na azavana fa ataova mitovy amin'ny vahoaka rehetra daholo ny olo-mpanjakana rehetra mba hitandrina izy anaso vahoaka ny ipetrahana eo fa tsy tsetsitra na angalatra fa lasa arovarovatsika amina zavatra be dia be izy dia manome vahana anazy angalatra sy hanao ratsy zany jereo fa bloqué daholo nisy olo-mpanjakana teto ministre hoe nanondrana bois de rose nisy olo-mpanjakana teto ministre lasa solom-bavam-boaka kehitriny misy corruption be dia be nataony atao anatin'izany nefany tsy voaenjika mihitsy izy tao anatin'izany nisy olo-mpanjakana teto ministre hitatsika ireny négociation na vola be sy toko tsy foroana nivoaka tamin'ny tambazotra tselasely reny tsy nisy nasazy indray mandeha na fampidirana ponja na fanenjehana fa matomomboka tany fotsiny inona na fatomomboka anazy noho ny fisiny io ACJ io izay miaro hoe tsy maintsy mandalo validation eto anivon'ny anteny miram-pirenena ilay requête ary ekeniny dotelany roapatelony solom-bavam-bahoaka eto anivon'ny anteny miram-pirenena dia lasa matomomboka daholo izy rehefa avy eo satria na tsy mandalo ato ilay izy na mandalo ato fa tsy lany satria fantatsika ihany ny zava-misy eto anivon'ny anteny miram-pirenena dia zany zavatra rehetrarehetra zany no hoe alao ny olo-mpanjakana ny olona omem-pahefana mba hitovy amin'ny vahoaka rehetrarehetra anasoa tanjosika anatsara ny tanjosika ary amerina n'ilay tamberina ndraikitra makany amin'ny vahoaka ka rehefa olona tsy vonina ny anao an'izany aza mandray fahefana aza maka fahefana ary aza manao ministra kory aza mieritreritra ny anao filoham-pirenena fa raha mieritreritra ny hoe isy tombontso manokana angezabe goavana iarovana mieritreritra ny hoe isy fahefana angezabe iarovana anao amin'ny ratsy ataonao rehetrarehetra dia zay zavatra zay mila fafanadina zao anofotsika ary anatsaritsika
ary amerina an'izay tombontsi hoan'ny vahoaka zay tsika satria vahoaka ny mahamea vahoaka ny mampindrana dia akatsika lesona ny ratsy rehetrarehetra dia tokony eritreritra an'izany mitondra ankehitriny tokony eritreritra an'izany ihany koa isika vahoaka mba ahafahantsika manova mametraka zavatra tsara eto amin'ny tany firenena. Ny zavatra tokony fantatritsika aloha dia tao aorianany ireny etsy-bahoaka ireny dia nisan'ny fototra tena iorenan'izao fanjakana fanavaozan'izao dia ny hoe anomana ny fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra izay ny vinavinaindrareo vita amin'ny décembre 2027 ilay farafatarana. Raha mijery nefa tsika ny antanatohatra rehetra izay voasoratra tao anatin'ny PGE satria programme général de l'État ny tamin'ny voalohany no namaritandry zareo an'ilay ataontsika hoe tety andro entina ivoahana ao anatin'izany crise izany dia hoe ao anatin'ny enim-bolana tokony efa vita ny concertation nationale ankehitriny nefa tsika mbola tena tsy miaiky izany concertation nationale zany ilay concertation nationale hoe ekeny rehetra sy andraisan'ny rehetrarehetra anjara tena mbola tsy nisy hatramin'izao. Ny tiako apetraka ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia lasa tsy miroso makany amin'ilay tanjona fikarakarana an'ilay fifidianana zany ilay fisian'ilay fanjakana na ao anatin'ilay fanovana ny rafitra kana ny hevitra ny olona irosoana makany amin'ny référendum sasisa dia eo ilay tena olana miay ihany communauté internationale miay ihany société civile miay ihany daholo indray koa ny olom-pirenena maro ao anatin'izay satria tsy voahaja ilay zavatra ny eritreretina ao atao ao anatin'izay eo no mifototra ilay olana eo no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany ao anatin'izany mitsily daholo ny hevitra rehetrarehetra nanambara ny tanora hoe tokony horavaina ny antenimieram-pirenena na ilay ataontsika hoe assemblée nationale tsika efa nametraka foana hoe itsika tena tsy manana olana mihitsy ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa izay tapaka ny be sy maro ary ekeny rehetra dia irosoana fa izay no tsapany rehetra fa ampandroso amin'ny firenena nefa kosa aoko tsapantsika fa ao anatin'izay dia misy zavatra tokony ho hajaina ihany koa satria ny ty assemblée nationale ty manko zany ataontsika hoe mirefléter an'ilay antsoina hoe démocratie na ilay ataontsika hoe lapany démocratie atao anivon'ny antenimieram-pirenena démocratie représentative moa zany ny ilazana anazy zany hoe misy olo tena isaky ny distrika misy olo tena ny olona rehetrarehetra avy any ary mireprésenter anazy aty rehefa avy eo rehefa metraka indray zany tsika rehefa avy eo solon'ilay antenimieram-pirenena dia mila fantarina hoe démocratie tahakany ahoana indray lay hoentsika mety ho représentative ve lay hoentitsika sa hoe mety ho démocratie libérale ve ka afaka miteny daholo ny olom-pirenena rehetrarehetra sa hoe mety ho démocratie directe ve ka tonga dia hoe avy hatrany tsika dia hiazakazaka makany amin'ny référendum na zavatra ohatr' izany ho tsapaina ilay hevitry ny olona amin'ny zavatra atao rehetrarehetra zany zavatra zany mila apetraka mazava ihany koa hoe inona ilay démocratie tsika hoentina ao anatin'ilay izy ao aorianany fandravana an'ity antenimieram-pirenena izay ataontsika hoe misy ny démocratie représentative misy olo tena ny olo-pirenena tsirairay avy isaky ny distrika an'izay mila apetraka mazava ihany koa zany zay erosoana maka ao anatin'ilay satria ny fanjakana mafanjakana républicaine ny fanjakana républicaine dia misy rafitra rano ao anatin'izay dia isan'izay ty antenimieram-pirenena ty ny makasika ny ataoko hoe antenimieram-pirenena ihany koa ngamba dia ny hoe ny resaka betsaka amin'izao fotoan'izao hoe mandeha ny resaka hoe oravana ny antenimieram-pirenena mandeha ihany koa ny resaka hoe isolo ny président ny antenimieram-pirenena sa membre de bureau rehetrarehetra ny anangapa ny tiako resahana fotsiny ary isan'ny zavatra mampalahelo dia ny hoe rehefa mitranga le ny zavatra rehetrarehetra reny dia hitatsika ary hita mivaingana le izy hoe mileo misy karazana solombavam-bahoaka olom-pirenena na solombavam-bahoaka teo aloha amin'izao fotoan'izao mivondrona manangana ataontsika hoe vovonana manangana plateforme manangana association manangana zao ileny olona ireny nefa matetika dia zary hitatsika ohatrany tamin'ny fitondrana teo aloha niady mafy ny sikiponitra mihitsy nanao ny ainy tsy ho zavatra niaro an'iny fanjakana teo aloha iny ary tao anatin'ireny grève ireny dia tena hoe niezaka sy nitady ny fomba rehetra namonona an'ireny etsy-bahoaka izay natongavana ao anatin'izao fanjakana zao indro tonga izao fanjakana zao dia reo ihany zareo miaro indray an'izao fanjakana zao miady mafy misikiponitra mihitsy indray ary tsy tafapetraka ntsony ilay ataontsika hoe éthique politique tsy tafapetraka ntsony ilay ataontsika hoe misy ataontsika hoe idéologie misy zavatra arovana apetraka ho an'ny tany sy firenena ampandrosoana n'ilay firenena mba arovana ho hatramin'ny farany motombotsoa an'ilay vahoaka tsy hitataratra tsony zay zavatra rehetrarehetra zay fa lasa ohatrany hoe ataontsika hoe zay tonga eo dia tangenana misy miteny mihitsy moa tsisy mitangina soavaly maty ka zany teneniko hoe tsy soavaly le firenena
atsosovaly le fanjakana fa ity firenentsika ty dia ataontsika hoe fitantanana oentina ampanjakana ny rariny sy nintsina oentina ampandrosoana mipiray tandrazana misy foto-kevitra tokony oentinao ao anatin'izany ary arovanao ijoroanao tanteraka mihitsy mba hatanteraka ny fiovana sy ny fampandrosoana zay kasainao tianao oentina eto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy izay atonga eo no hotangenanao dia hoarahanao fa zay tsy tonga eo dia hoarinao dia avelanao any tsisy foto-kevitra ijoroanao tsony zany fa hivadibadika ara-politika anao hanovam-palitao amin'ny lalana rehetrarehetra dia rodana ilay firenena satria izany no antsoina hoe nomadisme politika fifindrana manaraka ny tombontsoa izany hoe izay misy tombontsoa no alehanao zany ny dikan'izay dia any amin'izay mandeha no misy tombontsoa anao dia lasa miazakazaka makany ianao dia ilay firenena sy vahoaka malagasy tsy ho raharahinao tsony ao anatin'izay fa ilay tombontsoa anao manokana no hoeritreretinao ho zava-dehibe mampalahelo raha izay ny tantanana ny firenena